Mbola eo amin'izay vaovao izay hatrany tsy olom-baovao no napetraka tamin'ny toeran'ny ministry ny fitantanam-bola sy ny teti-bola raha ny fanamarina izay noentiny Premier Ministre lehibe ny gouvernemanta fa olona efa mahalala tsara io departemanta io fa tsy olona nao andrakandrana akory. Fanampanazavana avy hatrany no entina amintsika manaraka. Aritanareo teo fa tsy ny olona ataoko hoe vahiny amin'izany toerana zany fa ny toerana efa mahatao hoe efa telopolo taona mahely izy no tao anatin'ny ministeran'ny finance io zany fa mahafantatra daholo ny adindremana andraikitra ao anatin'izany ministera zany efa nitazona andraikitra ny DG Trésor izy efa nitaizina andraikitra ma secrétaire général ny ministère io ka izay ny tena tadiavina zany tsy ny olona izay anao andrakandrana fotsiny fa ny olona tonga dia vavany mahafantatra ny dossier indrindra efa fandraisantsika amin'ireny mpamatsy vola reny satria hitantsika amin'izao fotoana zao fa efa mizotra ary ny tokony izy fandraisantsika amin'ireny mpamatsy vola reny alelona fa anoy izay nataony teo aloha zany madame le ministre zany eo amin'ny izay fifandrarana amin'ny androvelany zany ary tsisy atahorana zany fa toy fiara-miasa amin'ny androvelany ary toy ihany koa zany ny fisitrahantsika ireny fanampiana avy ivelany reny mba ahafahantsika mametraka ny fotodrafitra samaharitra eto Madagasikara. Ny olona rehefa miteny samy tompony andraikitra amin'izay teneny ka za tsy dia hiditra amin'izay polémique zay mifantatro misy ny gouvernement zay tantanako ary mifantatro zany ny filoham-pirenena ihany izany hoe zany ny vision ny vinan'ny filoham-pirenena ihany tokony anaraka na iso conforme amin'ny vision ny filoham-pirenena ndretraretra raha za zao mampipremier ministre na manao hoe za manana ny vision koa aleoko mametra felany filoham-pirenena izy manana vision maha-olom-bo fidy azy tokony anaraka an'izay daholo ny rehetrarehetra ao anatin'izany premier ministre ao anatin'izany membre gouvernement ka tsy tokony isy ataoko hoe anao vola manoa randro na manao hoe za manana ny fomba fijeriko na ohatran'izao diso zany iany filoham-pirenena ihany tokony arahany rehetrarehetra ary izy no tokony tarafina hoe zao no tokony atao izay daholo ny atao fa ny tanjona dia iray ihany fampandrosoana ny firenena.